antsika hoe nasonina kandidavy sy kandidavy ray ireo. Fa maninona izy ireo no miaraka? Misy antony zany. Zany no teny tamin'ny président Marc Ravalomanana. Fantatra rehefa zay mahatsara zavatra. Mila mihetsika elahy le tirinolina, mihetsika nareo sy député Narson dia manao podroa ianareo. Dia tonga dia sady lany Narson lany zany. Resy lahatra amin'le teninareo fa zao ny zavatra hitako any aty amin'ny faritra misy any ety. La resaka inona na resaka inona, jalom-bahoaka, na lalana jalom-bahoaka. Tena ny jalom-bahoaka. Firaisakina no hery. Zay mitambatra vato fa zay misaraka fasa. Atambaro ny hery ahafahana mijery an'ity tanànantsika ity. Jereo ny lalana politika tanteraka. Raha te hiala amin'izany tsika menakavy dia anao le firaisakina ka tsy hisy ababaka intsony. Koa noho izany raha voniny ianao fa hisedy an'izay zavatra io dia tohananay. Kaofanao député tondra ny fandeferana fa rehefa mifanakina eo dia vonony zay. Zay mahatsapa fa raha volam-pirenena manao kobakambava aminay tsatsaha. Tsy maminay tsiny any Andriamatoa député Narson raha tonga eto izy. Faraka nitanay dia misy oloteny eto. Azo lazaina hoe tsy mitsidika taty izy, marina zany. Nefa koa nisy ihany ny asa nataony fa tsy hoe tsy niasa izy. Nisy ny asa nataony fa tsy hoe tsy niasa izy. Teo alasinay andro mpiangonany lakany nalasa antavoninao dia zao tsy manara anareo zay. Zay sy zay zavatra tiana ho azavaina amintsika